Faly miarahaba anao ndray amin'izao sabotsy maraina mahafinaritra be zao. Raha-pisadia famarianantsika anio dia mitondra lohahevitra hoe Jesosy Kristy irery ihany no manome fiainana mandrakizay. Tenin'Andriamanitra fankafana dia hitantsika ao amin'ny Jaona 7:12 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Izay vaky toy izao: ray malala tonga fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao, araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Amen. Nafatokina be Jesosy raha nilaza fa amen'Andriamanitra fahefana amin'ny nofo rehetra izy mba hanome azy ireo fiainana mandrakizay. Izany hoe Jesosy irery no manome fiainana mandrakizay. Raha izy ny tompo fiainanao dia manana fiainana mandrakizay ao anatinao ianao, satria izy no manome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra manana azy ho tompony. Afaka mahafantatra sy mahatakatra amin'ny fiainana ianao raha mahalala ilay loharan'ny fiainana dia Jesosy Kristy izany. Jaona 7:10 ny andiny 3 dia milaza: ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Amen. Mariana ny fomba nanasokajiny Jesosy ny tenany teto niaraka tamin'Andriamanitra, satria izy tena no Andriamanitra. Tsy nilaza izy hoe dia ny mahafantatra anao ilay Andriamanitra tokana sady marina dia mijanona eo, fa hoy izy sy Jesosy Kristy. Izany hoe tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra ianao ary mila mahafantatra an' Jesosy Kristy. Tsy afaka manana iray ianao ary tsy misy ny iray. Alleluia. Jesosy ny fiainana mandrakizay, izany no antony ahafahany manome izany. Noho izany, raha tsy mahafantatra azy ianao dia tsy afaka mahafantatra ny fiainana. Hoy ny Baiboly fa fahafatesana ny tambon'ny ota, fa fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, araka ny Rômanina 9:17-20. Hitantsika indray fa Andriamanitra dia manome fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Manazava misimisy kokoa izay fahamarinana izany ao amin'ny Jaona 1:5 ny andiny 1:12 sy ny 2:12, izay milaza hoe: ary izao ny fanambarany fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany, izay manana zanaka manana fiainana, ary izay tsy manana zanak'Andriamanitra no tsy manana fiainana. Hoy izy ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Amen. Izay manana ny zanaka manana fiainana dia ny fotoana. Tsy nilaza izy fa manana zanaka ianao dia Andriamanitra hanome anao fiainana, fa kosa raha manana zanaka ianao dia manana fiainana. Izany koa no lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 1:7-7:20. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino manana fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'ny anara mandrakizay. Alleluia. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika. Averenao ny fonao rehetra vavaka izao. Ray malalo, misaotra anao no fiainana mandrakizay izay niraisiko tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa aleo fa manana fiainanao sy ny natioranao ato anatiko, ka mahatonga mihoatra no mpandresy, mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'izany fiainan'Andriamanitra izany aho, ary maneho voninahitra aho ny fitiavanao ary ny herinao aho rehefa milaza izany fahamarinana izany amin'ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manonona tontolo andro feno fahatsarana Andriamanitra ho anao, tenako ten'Andriamanitra tompoko.